ty isika makasitraka ny tompo tsy to la izy atr'izay ka ho mandrakizay ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao. Halleloia. Fahasoavana be mihitsy zao fahavelomana nomeny antsika izao. Ary tsy vitan'izany fa no tantaniny isika ka tonga somatsara eto mba hanompo an'Andriamanitra, mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Fisaorantsika an'Andriamanitra miaraka dia andao hitehaka faran'izay mafy be isika. Ataovy mafy be mihitsy nitehaka, mafy ihany nitehaka. Halleloia. Dia manarak'izay arabaina daholo sika rehetra fa tonga soeto, arabaina ry ilaina soavina ny tompany hoe eo amintsika andro amanalina. Hotanteraka aminareo izay manao amen zany. Eny ary tompoko ndao tsika hitsangana hivavaka ametraka an'izao fotoam-pivavahana izao eo an-tanan'Andriamanitra. Ry ilay Andriamanitra tsy to, ry ilay tompony izao rehetra izao, misaotra sy makasitraka anao zahay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao ary izao fitantanana anay ka tonga somatsara ato amin'ity tranonao ity zahay mba hanompo anao. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana vavaka. Halleloia. Amen. Dia ho toizantsika ny fanompona an'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Dia zao no hanetanako anareo. Zao no hanetanako anareo. Minofa eto Jesosy. Inona ny antony ndiny eto? Hita manokana ty fotoana ity. Andray atanana ny fiainanao. Raha misy marary amintsika tonga eto, na ianareo any tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao, matoky fa ho sitrana. Ho sitrana. Amen. Takizany ny manana olana ho vonjena. Ary isaorany Andriamanitra fa ho tahina ihany koa isika. Ho fisaorantsika ny tompo sahady dia ndao mbola hitehaka zany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Halleluia. Dia zao ary anao hira anankitelo isika. Etsika anompona an'Andriamanitra amin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Ary amin'ny fonao rehetra mihitsy, oka andrasanao anjara, tena hoe anompo an'Andriamanitra ianao. Raisika mpitiavantanana ny mpitarika fotoana, ny mpitarika fidiarana, samy tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko. Dia ampifaliana lehibe indray no hiarabako anao izay tonga eto amin'izao toerana masina izao hanompo an'Andriamanitra eto isika. Dia tena mino hoe amin'ny fonao rehetra no hanaovana izany mba tena hitahin'ny tompo anao. Amen. Mialohan'ny zavatra rehetra dia ndao izao fotoana fiderana izao tena ho ankintsika amin'ny tompo. Dia hiaraka maki teny soratra masina isika ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 1:20 andininy 4 ka hatramin'ny 5. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fafana ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa matoky sy marina ireo tenindreo. Ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao no hanome maimaimpona amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta. Amen. Androany te hiteny manokana aminao hoe ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao. Izy le fiandohana, izy le fiafarana. Raha nary an'izao rehetra hitany masonao zao Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny teny. Ny teny fotsiny izy dia nisy mazava. Ny teny izy dia nisy ny tendrombohitra, nisy ny zavatra rehetrarehetra. Izy ny andohany zany rehetrarehetra zany. Androany ihany koa izy dia hiteny fa androany dia andro ny fiandohan'ny fiainana tsara indrindra ho anao izay tonga eto. Ka na marary ianao dia tena hoe hitsahatra izany aretina izany androany. Raha manana olana ianao
dia tena hoe hivavy koa zany olana rehetrarehetra zany satria sady andriamanitry ny fiandohan'ny fiainana tsara izy andriamanitry ny fiafaran'ny fiainana ratsy ihany koa izy dia androany manasanao hoe matoky azy ianao amen atao anatin'ny reto telo reto dia izay mihitsy ny tena hoe thème hoentsika hoe ilay alpha sy oméga dia ataovy amin'ny fonao rehetra zany dia hisandratra eo amin'ny fiainanao ny tompo amen Não para ver se ganhar é uma flacha Chani tupu, mafinari chani tupu, fianduana, fiafarana, mafinari chani tupu. mahafinaritra ny tompo e manatrika atsika eto izy androany izy ilay tompony hery rehetra izy ampidina ny heriny aminao ihany koa zavatra ataonao dia ny miankohoka aminy izy ilay hatrizay ka ho mandrakizay izy ny tokony ankohofanao izy rery ihany tsy manana andriamanitra hafa akoatra anazy ianao ary tsy manana mpamonjy akoatra anazy ianao dia ndao mbola sandratritsika hoe tompony hery rehetra izy androany ataovy amin'ny folo rehetra zany izy zany androany Sandrato ambony tananao an'ilay tompony rehetra Tumpuni zao,
rechiza Vayana Tuku Tiseri maturi chana Nama la vesika yana e tumpo yana Yana Yakufaniza rechiza Vayana Tuku Tiseri maturi chana Tenenao vavanao androany hoe tena miankohaka eto anatrehanao zay Andriamanitra. Miankohaka eo anatrehan'ny fahatsaranao, miankohaka eo anatrehan'ny herinao, miankohaka eo anatrehan'le maha izy anao mihitsy zay, le maha alfa sy omega anao. Jesosy indreto zay olonao. Jesosy indreto zahay e miankohaka eto anatrehanao. Shana
Tatsika rehetra mbola hiara iteny hoe zao tontolo izao hiara iaiky hifanao ny hery. Izao tontolo izao hiara iaiky hifanao ny hery. Samy mivavaka sika rehetra, samy miakoko anatreh'Andriamanitra, fahasoavana lehibe ho antsika ny naneken'Andriamanitra fa mahazo miakoka eo anatreh'isika, mahazo miondrika eo anatreh'isika, samy mivavaka arak'izany, samy manolo tena, samy mivavaka, samy manolo tena. Aoka hivavaka amin'ny fonao rehetra, aoka hanolo tena amin'ny fonao manontolo ianao. Tanterao izany, tanterao izany. Fahasoavana ho antsika ho iaho zao fahafahantsika miaraka mivavaka, miaraka miakoka eo anatreh'Andriamanitra izao. Halleluja, 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 amen. Makasitraka anao zahay fa efa atosaka ao aminay rehetra, manompanao ato amin'ity trano ity, nierinao, nierinao, nierinao ka dia mandray fahasoavana daholo izahay rehetra. Tena mandray fahasoavana tonga any aminay ny herin'ny fanasitranana, ny herin'ny fanafahana, ny herin'ny famonjena, ny herin'ny fitahiana. Halleluja. Miondrika eo anatrehanao zahay Andriamanitra, miondrika sy miakoka eo anatrehanao zahay. Ianao no alfa, ianao no omega, ianao lay fiandohana, ianao lay fiafarana. Halleluja, 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 amen. Fisoratsen'Andriamanitra andao hitekatsika tompoko, hiteka ho an'ilay izy hatrizay hatrizay, ko mandrakizay mandrakizay. Izy no alfa sy omega, izy no fiandohana sy fiafarana, izy no voalohany sady farany. Halleluja. Makatoerana tompoko, mena tompony voninahitra, tena omena azy mifakasitrahana. Eto izy, eto izy. Halleluja, halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika dia iomakomana andre ny tenin'Andriamanitra, hiteny amintsika ny tompo. Zay ny antondinantsika eto, ian'ny teniny, akoatrany hoe anompo azy amin'izay rehetra any an-tanana antsika. Ary noto amin'Andriamanitra hoe eto isika satria manakolazaina amintsika izy, ary tsy vitan'izany fa aneo fahasoavana amintsika izy.
ka iaraka nawira anankiray isika etsika manomana fiainatsika andre ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mangataka ny mpitarika fotoana hitondratsika mbola ho amin'ny fanatrehana ihany satria zava-dehibe izany atao hoe hiaino an'Andriamanitra hiteny amintsika izany ary na dia ianareo any an-tokantrano azy raha mety aminareo dia aoka tsy vezivezy intsony ny fo sy ny saina fa aoka tia ny fantoka tsara amin'ny famponan'ny tompo ary aoka ho vonina hiaino izay lazain'Andriamanitra mangataka mpitarika fotoana androso mahatsara ny fonao sy ny sainao androany hiaino izay ho lazain'Andriamanitra aminao vonona ny fokotompo ataovy amin'ny fonao rehetra zany izany aza atao fahazarana fa tena manana etaeta hitenena ny tompo amin'ity andro androany ity iutikeo atunguchaua idichami fanache anawisa arutsaeto ni usitra Jesus arutsaeto ni usocha ambeni ravahokana akeichi funonani fukutumbu ihaino ny teninao ihaino ny teninao ny teninao tompo toeranareo sokafo ny baiboly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 5 ho antsika fiangonana marina fa misy écran lehibe eto ary voarakitra eo ny teny soratra masina izay ambara amintsika ao anatin'ny fotoam-pivavahana fa tsy mahasolo ny baiboly akory reo écran lehibe reo fa zava-dehibe raha ohatra ka tonga mamonjy fotoam-pivavahana toy izao ianao dia aoka hivatsy baiboly mandrakarivo fa hafa ihany ny baiboly izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fa 5 vakina ny 7:50 toy izao ny voasoratra fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompo. Mbola averiko vakina fandroany ilay teny fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mazava be mihitsy ry fiangonana
ny voasoratra fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay nomeny Andriamanitra antsika ho mpamonjy an'ity zao tontolo zao ity. Ary ao am' Jesosy Kristy no anomezan'Andriamanitra fandresena miezinezina ho antsika zanak'olombelona rehetra velona eto ambony ty tany ity. Ary eto dia manamafy fa io fandresena zay nomeny Andriamanitra antsika io amin'ny alalan'i Jesosy no anisany profo anankiray fa misy Andriamanitra. Ary anisa profo anankiray fa tena tiantsika ny tompoandriamanitra. Tsy zany matsy fa ady ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambony tany. Ady ny fiainantsika. Ady ifanaovany zanak'olombelona amin'ny fanaratsy. Raha zavaina dia hoe amin'izao fahavelomantsika eto ambony ty tany ety izao dia izao no marina. Zanak'olombelona contre devoly. Zanak'olombelona contre fanaratsy. Dia izao tsy mora ny ady zay atrentsika zanak'olombelona satria fanaratsy no fahavalontsika miady amintsika. Ary fahavalo tsy hita maso izy io zay mahasarotra ny ady. Fahavalo tsy hita maso izy fa na dia zany azy isika olon'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy dia voasoratra fa natao andresy foana. Natao andresy ianao. Natao andresy ianao. Natao andresy ty fiangonana ity. Asioteka fara zay mafy be. Amen. Andoke vakitsika ny voalaza amin'ny Efesiana 4:9 entina manamafy amintsika, manambara amintsika fa isika izao dia manana fahavalo ary tsy olombelona mitafy sy raha tahaka antsika fahavalontsika. Diso ny fisainanao, diso ny eritreritrao raha manangana olona ho fahavalo ianao. Marina fa nanisy ratsy anao izy. Marina fa nanafotona anao izy. Marina fa nanao tsy nety ao anatry anao izy. Fa tsy olombelona no fahavalontsika. Ny amin'ireny olon'ireny azy raha ny teny nataon'i Jesosy ao anaty baiboly ity no jerena. Raha nona izy ome hanina. Raha mangeta ety izy ome rano hosotrony. Mivavà ho an'izay manetika anareo. Misora fa aza manosina. Tsy olombelona mitafy sy raha no fahavalontsika fa ny fanaratsy. Enonga ny voasoratra Efesiana 4:9 fa isika tsy mitolona amin'ny famandraha. Mazava be ny voasoratra. Fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia io devoly zay fahavalontsika contre antsika io ny ataony amin'izao valinandro misy antsika zao hatrany ambolomo moa zany ka hatramin'izao iny ny ataony mitondra olana, mitondra zavatra sarotra, mitondra fakiviana, mitondra famosam-po, manakana valim-bavaka, manao sabotazy antsika amin'ny karazana. Zany daholo ny fitaovam-piadiana entiny anafiana antsika, entina anoerana antsika. Ny tanjony dia hoe ny olon'Andriamanitra rehetrarehetra na iza velona eto ambony tany ety ananany devoly fahavalontsika tanjona hoe mba hiala amin'Andriamanitra ny olozany. Satria rehefa mahery vaika be matsy ilay olana, lay zavatra sarotra, dia lay sabotazy na lay valim-bavaka tsy azo. Rehefa tena mahery vaika matsy dia takatry ny devoly hoe ho kivy ihany ireo olon'ireo. Raviravitana ihany ireo olon'ireo. Hiala amin'Andriamanitra ihany ireo olon'ireo. Dia zay mahatonga azy manafika faran'izay mafy indrindra eo amintsika zay olon'Andriamanitra velona eto ambony ty tany ity. Ny tanjony ihany koa dia hoe mba hiemitra ny olona ary very mandrakizay. Zany ihany koa zany tanjony devoly. Ahoana ho Petera raha nampianatra
raha nananatra petera voalohany toko fadiny andiny fahavalo sy ny andiny fasivy zao no teny nataony petera mahonona tena ianareo fiangonana miambena ihany koa ianareo fiangonana fa ny devoly fahavalonareo lay mikotra anareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany zany hoe noarin'ny baiboly noarin'ny petera hoe tahaka an'ireny liona mierina mitreritrerina mitady zay arapany reny ny devoly fahavalontsika na devoly zay kontra amintsika dia zao ny toany amin'ny andiny fasivy ianareo fiangonana toero izy zany hoe rehefa miady amin'ny devoly itsika dia tsy miaty mihitsy fa tozoro mandroso toero izy io voasoratra io miorena tsara amin'ny finoana aoka tsy vozongozona na dia mahery vaika be ary a ny fitaovam-pidiny fahavalo miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria nahoana satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia tsy hoe ho antsika fiangonana RHEFI eto Androndrakely ihany fa voasoratra hoe fahoriana manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao tsy misy mpino kristianina amin'izao vaninandro misy antsika izao ka tsy mahatsapa fahoriana tsy mahatsapa fijaliana amin'ny alalan'ny ataky ataon'io devoly fahavalo io fa zao no mampahery mafy ny ady fa efa voasoratra fa natao andresy isika natao andresy ianao ho fisaoran'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafy be tompoko halleluia amen andao mbola hiteka ihany tsika tompoko andao mbola hiteka ihany amen mafisiko amintsika fiangonana izany fa misy ny ady mafy ny ady fa izao tompoko tsy maintsy mandresy isika tsy avy amin'ny herintsika no mahatonga antsika mandresy tsy avy amin'ny tanjaka ara-nofontsika na ny fahaizana mampalalana ananatsika no mahatonga antsika mandresy malona ny devoly fahavalontsika zay kontra antsika io fa lay Andriamanitra tsy to rain' Jesosy Kristy raintsika lay Andriamanitra tsy to nanangana antsika ho olony nanangana antsika ho zanany izy no manome fandresena antsika zany no anto mahatonga Paoly apôstôly ny teny manao hoe misaoran'Andriamanitra isaorana ny tompo ny amin'ny fandresena zay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika raha tokony hoe zany a saika isan'andro na dia ao anatin'ny ady ary ianao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra satria efa voasoratra fa tsy hoe anao matsany olona amin'ny devoly ianao na hoe ho resy ianao fa efa voasoratra fa natao mpandresy foana ianao halleluia noho zany a manentana antsika fiangonana rehetra manarika zao fotoam-pivavahana zao aho na ianareo manaraka fotoam-pivavahana any tokantrano any tandremo aza matahotra aza mitebiteby aza manahy aza mieritreritra zavatra ratsy hoe ahoana reny mety ho fifarako fa tena enjana be ty ady hatreny ity ny fifaranao ve ty no fantatra zao nambarany tompo aminao tsy maintsy mandresy isika amen dia zao ary niteniko dia zao niteniko aminareo mety misy olona tonga eto androany sambany tonga eto na mety hoe fandrony na fanteliny na tonga vanteto na hoe efa tonga ihany izy fa tany aloha be tany fa zao ndray izy vao tonga dia hoy aho aminareo mitovy isika samy mandalo ady ary fahavalo imbonana no fahavalontsika dia ny devoly ny riko ny 100% amintsika rehetra manompo an'Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity dia mba ho mpandresy daholo dia hoy aho hoe samba tokoa ve anao tonga eto fandrony ve fanteliny ve sa efa teto ihany anao tany aloha fa zao vao anao vao verina tiako ianareo reny anapa-kevitra
an'olo-tena anotra fiainana ho an'Andriamanitra. Tiako ianareo reny mba andray an' Jesosy, ampandrosan' Jesosy ao anatinareo. Satria izay ihany ny lala tokana tsara indrindra azo antoka fa matoka antsika hivoaka ho mpandresy amin'izao vaninandro diavintsika izao. Eno nke ty teny nataon'i Jesosy ity hoy izy any am-bokin'ny Jaona any, ety amin'izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Fahoriana vokatra ilay ady fanaovantsika amin'ny devoly. Kanefa matoky ianareo fa zao Jesosy no efa naresy ity zao tontolo zao ity. Zay mahatonga miantso anareo hoe iza aminareo samby tonga eto na fandrono hoy ao na fantelony ka androany tapa-kevitra fa anolotra fiainana ho an'Andriamanitra ianao. Andray an' Jesosy Kristy ho ao anatinao ianao. Anome toerana Jesosy ho mpanjaka ao anatinao ianao. Ary tapa-kevitra fa tsy verin-dalana intsony fa dia rosony ty. Hivavaka ho anareo reny aho. Hivavaka ho anareo aho satria niriko tompoko 100% amintsika amin'ity fiangonana ity dia hivoaka mpandresy ara-baky teny. Hivavaka ho anareo aho ka dia aza menatra atsangany takizao ny tananareo. Zay samba tonga hitona fandrony. Androany fa tena tapa-kevitra hoe ho an'Andriamanitra atsangany ny tananareo. Maromaro ianareo manangatana mandrosoeto anoloana hito fa hivavaka ho anareo aho. Mandroso topoka eto anoloana. Hivavaka ho anareo aho. Tsy maintsy mandresy isika. Tsy maintsy tafita isika. Ato zao fiainana izao. Tsy maintsy mandresy, tsy maintsy tafita isika. Mandroso ihany atao ny ilato malalaka, atao ny ilato ihany koa malalaka. Mandroso ihany tompoko. Zao ny teny ataoko aminareo zava-dehibe zao fanapa-kevitra reo zao. Tena zava-dehibe ka hoy aho hoe aoka androso ho an' Jesosy foana ianao. Na inona zava-misy ao fiainanao. Na dia eninao zao ary hoe tena enjany ty ady hatreny ity. Mafy ty fiainana ity. Ataovy zava-pady ny mimotra na ny verin-dalana. Mila mandroso ianareo. Fa amin'ny alalan'izay fandrosonareo zay ihany ny atonga anareo ho tsara fiafara. Satria marina voalasan'ny Baiboly fa amoaka anareo mpandresy izy. Koa dia akipimo masonareo dia apetrao amin'ny fonareo ny tananareo. Apetrao amin'ny fo dia avereny ny vavaka ataoko. Andriamanitra arainay eo. Misotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Fa tia anay ianao. Ankehitriny azy manaiky anao Andriamanitra izahay. Ekenay Jesosy zanakao. Izy ny tomponay. Izy ny mpamonjy anay. Raisinay Jesosy ho ao anatinay. Ho mpanjaka amin'ny fiainanay. Fanompo azy izahay. Hijoro ho an' Jesosy izahay. Iorona amin'ny finoana izahay. Tsy ala aminao Andriamanitra izahay. Fa mandrakizay anao izahay. Misaotra Andriamanitra. Makasitraka anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mbola akimpiany masonareo. Matoky fa miasa Andriamanitra. Mifona aminao Andriamanitra ny amin'reto olona mijoro eto anoloana eto. Fanapa-kevitra entitra iazy fa ho anao Andriamanitra. Kaoka miala heloko ianao. Amela amin'ny fahatosony ianao. Ka ny rahanao Jesosy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana no anadiovanao andreto olona ireto. Anesoranao azy eo an-tanan'ny devoly mampanota. Mba hialany amin'ny gejany fanaratsy sy ny herina ozina. Ko amin'ny anaran'i Jesosy araka ny fahefana sy ny fanapahana nomenao ahy dia tapako ny ozina. Voanako amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina ary ny fanaratsy rehetra miala amin'ireto olona reto. Ny herina famatorana miala amin'ireto olona reto. Esoritra eo an-tanana devoly reto olona reto. Atolotra eo an-tananao Andriamanitra ny rehetra. Hoe ho an-tananao ka nompanao mandrakizay. Misaotra anao Andriamanitra. Fa nentinao ato amin'ity fiangonana ity ireo olona ireo.
satria ato no hitondrano ny fiainana ho amin'ny avenira tsara ary ho amin'ilay mandrakizay afafaka miretonretony-drano Jesosy fierovana azy ka tsy anakery amela ny retonretony ny herin'ny démonie na ny fandrimpandrika ny devoly misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia mirarosoa anareo mba haritra tsara hatramin'ny farany eo amin'ny famponan'Andriamanitra. Dia mamporisika anareo tongava foana ianareo mamonjy ny fotoam-pivavahana. Aoka androso foana ianareo enjana ny ady hoy mafy ny ady atrehana fa raha mandroso ianareo dia ahita voninahitr'Andriamanitra, ahita ny herin'Andriamanitra miasa, tafity ianareo tompoko. Zay zany no fanentanana mahazo toerana tompoko. Tsika rehetra kosa dia andao hisaotra ny tompo amin'ny alalan'ny tehaka farany zay mafy, arahana orakoraka mihitsy aza atao mafy ihany ny tehaka. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve? Halleloia! Manaraka izany eno tsara zao fanazavana etiko aminareo zao, mba ho fantatrareo mazava, tena mazava ny fototra mahatonga antsika tsy maintsy mandresy eno tsara. Zao no voalaza amin'ny Baiboly ato amin'ny boky ny Hébreux toko faharoa dia ny andininy 17. Koa satria manana ny nofamandra ny zaza dia manandray izany koa Jesosy. Inona ny antony? Mba andringanany amin'ny fahafatesana, lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Vakitsika indray ny Kolosiana toko faharoa dia ny andininy 15. Ary nesoriny Jesosy tsy hoe ho amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana, ary no ny azo fijaliana dia nasehon'i Jesosy miariary ny fitondrany reo izay mino a Jesosy, reo izay nandray an Jesosy toy ny fanaon'izay avy nandresiny. Raha zavaina dia tahako izao, tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy Kristy dia ho ambony azo fijaliana. Arao tsara, tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy, zay ny voalohany, ary fanampiny fahafatesana dia ho ambony azo fijaliana. Fa matona zany reo, tamin'ny alalan'ny zany rehetrarehetra zany no nahatonga ny devoly ringana tanteraka. Ilay fahavalontsika io ringana tanteraka ny devoly sy ny ekipany. Zavatra tsy napozy mihitsy. Hébreux toko faharoa 17 no milaza izany. Ary taorinan'izay fandrianana nahazo ny devoly sy ny ekipan'izay dia nalainy Jesosy ankeriny. Azonao tsara ve zany afatra zany? Nalainy Jesosy ankeriny, norombahan Jesosy teo an-tanan'ny devoly lay fahefana sy lay fanapahana zay nangalariny teo an-tanan'ny Adamasevy. Kolosiana toko faharoa 15 lay novakina teo no manambara izany. Ankehitriny zany, azonao tikeny ankehitriny amin'izao vaninandro ianantsika izao, mbola misy ny devoly. Tsy resaka zany, tsy anganangano zany, tsy arirariry zany, tsy onono zany, mbola misy ny devoly. Ary mbola miasa manao mission izy. Fa saingy izao, miasa manao mission tsy misy fahefana, miasa manao mission tsy misy fanapahana intsony. Filazako azy dia hoe toy ny liona tsy misy nify, toy ny liona banga. Manahoana moa raha ohatra ka liona banga ny manaikitra anao? Manaikitra izy fa enina ohatrany hoe atray malotra ve izany sa maninona? Tahaka izany zany ny toerana misy ny devoly fahavalontsika, le contrantsika amin'izao fotoana izao. Toy izao mantsy ny tantara, eno tsara le voasoratra. Rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra
araka volaza bokyny Genesis dia nahary antsika tahaka ny endrika tahaka ny taren'Andriamanitra araka ny endrika Andriamanitra. Zay aloha le fahasoavana be. Avy eo nametraka ny olombelona tao amin'izay eden'Andriamanitra. Dia niaraka tamin'izay dia nomen'Andriamanitra fahefana sy fanapahana mba hanjaka amin'ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra ny zanak'olombelona. Genesis toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 2:20 no misy an'izay tantara izay. Nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona ny fahefana sy ny fanapahana amin'ny zava-boary rehetra. Io voasoratra io e, andonge vakiny ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, aroka izy anjaka amin'ny asan'ny rano ao amin'ny ranomasina sy ny voromaridina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany. 2:20 ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny araka ny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofary sy miabiatsara ary mameno ny tany ka mampanimpoa azy ary manjaka. Tonga dia fitiniko le izy manjaka amin'ny zava-boary rehetra ary tafiditra ao anatin'ilay zava-boary rehetra ny devoly fahavalontsika. Zay zany ny tantara. Rehefa nahary ny olona Andriamanitra dia nomena azy ny fahefana sy ny fanapahana izany. Amen na? Amen na? Kanjo ia noho tsy fitandremany raha zanak'olombelona dia voafitiky ny devoly ny olona. Lafo teo mason'Andriamanitra ny olona. Taorinan'izay famitahana sy fahalavony izay zay ny tantara dia nangalary ny devoly teo an-tanan'i Adama sy Eva lay fahefana sy lay fanapahana nomena azy mba hanjaka amin'ny zava-boary rehetra. Vokatry zany ny devoly ny ray no lasa nanapaka an'ity zao tontolo zao ity. Ary dia nataony devoly nanaiky azy ny olombelona rehetra, nataony devoly nanaiky azy zava-boary rehetra. Amy ohatra akaiky dia akaiky fa be dia be mihitsy ny ohatra fa ity mba akaiky indrindra omeko anareo. Hitanareo efa iny sofinareo angamba amin'ireny toerana misy fitrandrahana ary anakibony tany reny. Fa iny sofinareo any rehefa miasa ny olona dia misy tolotsaina omeny devoly ny olona. Tia azo zavatra be dia be eto ve ianao? Tia hita fombiazana eto ve ianao? Tia mokatra ve ianao? Dia hoy ny tolotsainy devoly manaova sorona, manaova fanatitra. Ary tsy vitsy zay mihitsy tsy maintsy manao raha natoka be dia be ny resaka ataon'izy ireo amin'ny fanaratsy. Satria nahoana? Satria efa eo an-tanan'ny devoly ny fahefana sy ny fanapahana lay nangalarina teo amin'ny Adama sy Eva rehefa lavina. Ohatra ihany koa manamarina izany dia izao tsaronareo angamba fa ndre mandeha niona tamin'i Jesosy ny devoly mba hakafana azy. Mieritreritra mantsy reto devoly reto fa mitafy nofo sy raha Jesosy tahaka ny Adama sy Eva ihany. Lafintsika Adama sy Eva ozy zareo, andaoko ho alafintsika ity lehilahy miseho ho mpamonjy zao tontolo zao ity. Dia nakafana azy. Dia no tsarika fomba fiteniny hitanao zao tontolo zao sy voninany io voasoratra io e. Hitanao zao omeko anao zao tontolo zao sy ny voninany. Raha ohatra ka mety mekoko ianao treko ianao fa zay tiako miena azy no miena azy satria efa nomena ny fahefana sy ny fanapahana. Inona tonga devoly ny teny an'izany? Satria efa eny an-tanan'ilay fahefana sy lay fanapahana. Zany zava-misy liko toko fahefatra 5 sy ny 9 hatramin'ny 7. Ary
ny fampiarany devoly an'izany fahefana sy fanapahana izany hatramin'ny andro ny alavany Adamaseva ka mandrika ankehitriny no mahatonga ny olona marobe mahavita amin'ilay bava hoe tena mahery rangany devoly a, tena mahery ny devoly, tena mahery satria eny ny vazanainy tena tsapany mihitsy hoe tena tsy tohatra ty devoly ity, tsy tohatra tokoa noho ny fahefana sy ny fanapahana eny an-tanany. Fa izao isaorana nefa ny tompoandriamanitra tsy toa fa no Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, no Jesosy Kristy averiko indray maty teo ambony hazo fijaliana dia votsitra hainao ve dika zany votsitra teo an-tanany devoly zany fahefana sy fanapahana izany, niala teo an-tanany devoly zany fahefana sy fanapahana izany. Amen. Satria rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, maty teo ambony hazo fijaliana, dia tamin'ny alala fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana araka nambarako tery aloha norombany Jesosy lay fahefana sy lay fanapahana teo an-tanany devoly, norombany ankely. Amen. Norombany devoly teo an-tanany Jesosy, norombany Jesosy teo an-tanany devoly zany tsy nifiny ho asa mirery fa dia efa nomeny atsika olon'Andriamanitra, isika zay ninona Jesosy, isika zay manana Jesosy, efa ny atolony atsika izany ravana malalo. Halleluja, amen. Zay nge no antony mahatonga amin'ny tiany aminareo hoe tsy misy tokony atahoranareo na ankovitanareo na mahatonga anareo etepitepy manoloana zao ady makotrakotraka atretsika ifanaovana amin'ny devoly izao, satria efa tsy any an-tanany devoly intsony lay fahefana sy lay fanapahana noho ny amin'ny Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, efa tsy any amin'ny intsony. Aiza lay fahefana sy fanapahana? Efa ty amintsika, eny aminao. Isika toka eto io na dia nareo zay atao hoe androany no nanapa-kevitra ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy azy, niaraka tamin'ny vava miteny efa eny an-tananao fahefana sy ny fanapahana. Noho zany voasoratra hoe tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy mandresy isika, andao hiteka, andao hirakoraka tompoko. Halleluja, amen. Io fahefana sy fanapahana norombany Jesosy teo an-tanany devoly io le fahefana zay nangalariny teo an-tanany Adamaseva tamin'ny Adamaseva vao fitaka sy lavo. Io fahefana sy fanapahana zay nomen'Andriamanitra atsika io no fahefana sy fanapahana netiny devoly niasa teto amin'ity zao tontolo zao ty, nanapaka ty zao tontolo zao ty, ka natonga ny olombelona marobe niaiky hoe mahery ny devoly. Zany fahefana sy fanapahana zay eo an-tanany Jesosy ka nomeny atsika izany zany no fahefana sy fanapahana netiny Jesosy niasa teto ambony ty tany ity tamin'ny fotoana andalovany, ka nitondrany fanasitrana ny marary, nitondrany fanafana ho an'izay voafatotra, nitondrany fitahina ary nitondrany zava-magaga teto ambonin'ny tany. Zany fahefana sy fanapahana zany ankehitriny amafisiko amin'ny anaran'i Jesosy fa efa eo an-tanatsika, efa eo an-tananao. Noho izany mafy ny ady, enjana ny ady, fa saingy isaorany Andriamanitra fa ny fandresena tsy maintsy eo an-tanatsika. Tsika tsy manao matosany olona amin'ny devoly zany, tsika ihany koa tsy resy zany fa efa voasoratra mpandresy isika, mpandresy ianao. Iza daholo zany mpandresy zany atsakany tanana amin'ny anara Jesosy, ho araka zany anay fiainanao, ho araka zany anay fiainanao, ho araka zany anay fiainanao. Jesosy
tianay mombanay mandrakizay saty zany ve ary anisa mampahery tena notsiriny Jesosy mafy marina fa efa nomenantsika fahefana sy mifanapahana manjaka amin'ny zavaboary rehetra fa somary tiany Jesosy tsindrina kely ty teny ity zao ny teniny amin'ny liko toko 17 indro efa nomeko anareo fahefana sy mifanapahana anitsaka ny menarana sy maingoka sy andresy ny herehetra nana fahavalo amen ka tsisy ampaninona anareo akory fahasoavana ange zany iza moa tsika nge le mpanota fahiny tsika nge le jetrisa fahiny maro amintsika no ratsy fitondratena fahiny ratsy toetra fahiny ratsy fo fahiny maro amintsika no nanompo samby fahiny ndresaka tamin'ny fanahy maty fahiny ho azany moa dia tena fanaoko isan-taona farafakeliny tonga any fasana fasandrazanay eny any miantso dadabe o ity ny zavikelinao mba jereo dia mivatsy fiogo ty dadabe misy fiogo apetraka io anao vatsy vola madinidiniky reto misy vola mba ampiasainao zany ny ainako ary mino fa mitovitovy amin'izany tsika rehetra tonga eto kanefa ankehitriny no fahasoavan'Andriamanitra dia novonjena ny fanahintsika niraisina tanana isika ary tsy vitan'izany fa nomeny atsika fahefana nomeny atsika fanapahana ary le devoly zay namaritra atsika teo aloha ankehitriny hitsaka tsantsika amin'ny anaran'i Jesosy mpandresy isika Andriamanitra misaotra anao zahay ny amin'ny fandresana lehibe fandresana magaga zay nomenao anahy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nda ho hitehaka indraitsika eo an'Andriamanitra halleloia dia eno ndray ty zavatra manaraka ity Jesosy tamin'izy tety ambony tany dia nomen'Andriamanitra lay fahefana sy lay fanapahana amin'ny zavaboary rehetra lay fahefana sy fanapahana tao amin'ny Adama sy Eva tamin'izany andro zany io nentin'i Jesosy nomena Jesosy io dia inona tokoa zavatra nitranga tena arabaky tena manam-pahefana sy manapaka zavaboary rehetra Jesosy porofony zany ndre mandeha voalaza ao amin'ny marika toko 4 fa 9:30 ohatra dia nandeha lakana ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy tena mpivoamboany tena nivo tsokany tafiotra mahery dia mahery nalonja ny ondranomasina tamin'ny voalohany aloha tsisy hoe inona napatahotra anay mpianatra ry Petera ry Jona ry Jakoba mpanarato amin'io rano io fatany tokony atao rehefa misy ny tafiotra misy ny onjan-dranomasina fa tamin'io ndray mandeha io tena tsy nanana tena novelona tsondry zareo tsy maintsy todika tany amin'i Jesosy izy mpampianatra tsy mety ke zao ataonao zao hoe efa mbavaona fahafatesana isika dia mbola matory ihany ve nataonao tsy fantany mantsy fa na dia misy ary ny tafiotra na dia misy ary ny onjan-drano manana fiadanana Jesosy manana fiadanana izy dia tsy maintsy nampianatra ndreto mpianatra reto izy dia nitsangana Jesosy eo indrindra no naseho Jesosy hoe lay fahefana sy lay fanapahana zay tany amin'ny Adama sy Eva nangalary ny devoly nampiasain'i Jesosy io fahefana sy fanapahana io ahoana ho Jesosy ririvotra sy ranomasina mangina mitsara miaraka tamin'ny vava miteny tsatra ny tafiotra toy ny ranomasina gaga reo mpianatra fa iza moa ity lehilahy ity olona mitafy nofo sy rà olombelona tahaka atsika kanefa manaiky azy ny zavaboarin'Andriamanitra le rivotra le ranomasina iza moa ity zay ny tantara anankiray tantara manaraka indray rehefa avy nanao mission tany Jesosy sy ny mpianatra dia tonga teo anoloan'ilay azona viavy izy
dia nikaroka voto amin'ilay hazona viavy mba atao goûter fa saingy tsy mbola toko akory ny fotoam-pamoazana viavy dia normalna tsy nisy voto ao fa niny Jesosy natao ty zavatra ity mba entina mampianatra mamelesona andreto mpianatra dia hoy Jesosy tamin'ilay hazona viavy aza misy vo avy amina tsony mandrakizay matesy ianao ry azo voavitsy zay teny zay tonga dia nalazo ilay hazona viavy maina tanteraka ilay hazona viavy maty zay ny voasoratra naseho Jesosy hoe manam-pahefana amin'ny zavaboary rehetra izy ka na dia azo maniry azy manaiky azy satria inomena azy ny fahefana sy ny fanapahana amin'ny zavaboary rehetra gaga reo mpianatra tena talanjona tena gaga dia hoy reo mpianatra ao matito faraika amin'ny roapolo andihy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andihy faraika amin'ny roapolo misy azay tantara zay dia hoy reo mpianatra mpampianatra ô fa inona reny ny antony na nahoana reny no dia maina vetivety teo le hazona viavy tsy fahitanay zao dia ahoana Jesosy ry mpianatra ry apôstôly raha manam-pinoana ianareo dia tsy zao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo raha manam-pinoana ianareo tsy misy avahana na Matio na Marka na Luka na Jaona na Jakoba na izy raha manam-pinoana ianareo tsy zao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo fa na dia hitendrombohitra goavambe lay noarin'Andriamanitra mba hisy io ho amin'ny antony azy no omenareo baika hoe miala teo fa ilaina miala ianao mianjarana ny ranomasina hifindra io dia hitotona any anaty ranomasina raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia ho tonga izany tiany Jesosy ambara dia hoe ianareo zay miaraka amiko ireo nge ka le fahefana tany amin'ny Damaseva zay nangalariny devoly zany fahefana zany no omenanareo zany fanapahana zany no omenanareo ka mahatonga anareo afaka mavita ny zavatra vitako zany nge miaton'ilay Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ahoana Jesosy zay mino aho ny asa tokony nataony ihany koa ary anao asa lehibe mihoatra noho zany aza izy satria zao makany amin'ny ray amen ry havana malalo afaka mifehy ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra isika noho Jesosy Kristy maty tombony azo fijaliana noho Jesosy Kristy zay fanekentsika hitoetra ato anatsika olona miavaka ianao olona hafakely ianao tsy mitovy amin'ny be sy maro ianao halleloia ary misy teny toy zao ary nambaran'i Jesosy Matio toko fahavalo ambin'ny folo andihy fahavalo ambin'ny folo na inona fehezinareo ety ambony tany fehezinareo dia ho fehezina any an-danitra na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra no lay fahefana zay efa nomena antsika no lay fanapahana zay efa natolotra Andriamanitra antsika dia zay zavatra fehezintsika sy zay zavatra vahantsika ety ambony tany dia ekena any an-danitra halleloia ry havanao averiko indray le teko nataoko tery aloha hoe tsy misy tokony atahorantsika na ankovetantsika na ampararetratsika na ampamofoy antsika manoloana ny ady atrehana ifanaovana amin'ny devoly ny antsika efa voasoratra fa tsy maintsy mandresy ianao efa voasoratra tsy maintsy mandresy amen dia famaranako azy dia izy ity raha mbola velona eto ambony ty tany ity aloha sika dia tsy maintsy mifanetra amin'ny devoly dia zareo mitondra fahoriana mitondra fijaliana eo amin'ny olon'Andriamanitra zay moa ndika ny teny Petera zany fahoriana zany dia manjo ny rahalanareo rehetra manerana zao tontolo zao fa tsy hoe manjo antsika fiangonana kristianina eto Androndra ihany ary hoy Jesosy ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana hifanetra amin'ny fahoriana ianareo tsy nazavain'i Jesosy ma tsy niantona
fa no le devoly no le fanaratsy dia ahita fahoriantsika fanitra amin'ny fahoriana fa ho Jesosy matokia anareo fa izao tomponareo mpamonjy anareo izao zay velona ao anatinareo efa naresy ity zao tontolo zao ity dikany ianareo koa andresy ity zao tontolo zao ity sambatra raha samy fiangonana isika eto Androndrakely fanambaran'Andriamanitra pabe maso tamin'ny fomba ofisialy fa mpandresy isika asiteka fara zay mafy tompoko Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia zao azy andeo tsika no vavaka fisaorana vavaka fahakasitrahana an'Andriamanitra ny amin'izay fandresena mihezinezina tsy misy toy izany zay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika no isika efa ntolorana an'ilay fahefana sy ilay fanapahana amin'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra tafiditra ao anatin'izay ananantsika fahefana sy ho tapahantsika ny fanaratsy zay fahavalitsika zay kontratsika andeo isotra an'Andriamanitra ary ity no afatra kely apetrako amintsika marina fa mahafinaritra be mahafaly ny hoe midevoly fahavalitsika amin'izao tsika miteny zao tolioana tsy misy nify tolioana efa banga ary efa resy tanteraka eo ambany fahaladetonsika kanefa ho Jesosy tsy dia izay loatra tokony hafalifaly anareo reo fa mifalia anareo ho Jesosy zay nambarany ato fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo ny tena manandanja amin'ny Jesosy dia sika mananantoka fa voasoratra any an-danitra ny anaratsika ny any devoly moa zany dia efa fiainana mazatra ao mba fahaladetonsika foana izy za velo rebirebe ny devoly ianao ka ho atsimbadiny ireny tantara hoe ianareo resinay ianareo fehezinay ianareo anaovanay izay sitraponay sia mpandainga izy misy hira zay milaza hoe devoly de mpandaingaka io mezako haha devoly de mpandaingaka io mezako haha zay mihitsy mendrika ny devoly ary itsika tsantsika izy na dia vaovao azy anao tonga eto androany nanolo tena ho an'i Jesosy dia raiso ekeo manana finoana fa mitovy dahotsika rehetra samy mpandresy isotra n'Andriamanitra ny amin'izany isika rehetra ary ao anaty fisaorana tonga dia ampiarina ny fahefana ampiarina ilay fanapahana inona ny asa natao devoly teo aminao ohatra amin'izay manana fahefana ianao afaka manapaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala eo amiko devoly mpitondra olana miala eo amiko devoly mpanakana valim-bavaka miala eo amiko devoly mpisabote miala eo amiko miala amin'ny dossier zay karakaraiko devoly zay manafina n'io dossier io ka tsy hita tompona raikitra ny dossierko tsy haiko hoe ianao malala vavaka isotra ny tompontsika ampiarana ny fahefanao sy ny fanapahanao andeo hivavaka be samy soka-bava andeo isamy hivavaka dahotsika rehetra vavakatsika mpitarika fiderana mandroso ety anoloana azy ndeo hivavakatsika samy mivavaka ny fony rehetra amin'ny fony mantolo samy mivavaka izy ataovy zava-dehibe izao fiarantsika mivavaka misaotra makasitraka noho ny fandresena mihezinezina zay nomen'Andriamanitra antsika misaotra makasitraka ny am'ireo fahefana sy fanapahana nomenanao olona miavaka ianao olona spesiala ianao toy izy mivavaka raha io misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ity makasitraka sy mame voninahitra anao zahay fa tena nasianao ny fahatsaranao aminay nasianao fa tena anao tokoa zahay ka tianao hivoaka mpandresy malona ny ady fanaovana amin'ny devoly ko ankehitriny azy mijoro eto mpanomponao mitondra tsodrano raha hianatsimo ny fiangonanao
ianao no Andriamanitra hitantana sy vimbona azy ireo. Raha iana varatra kosa izy, ianao no Andriamanitra hanome fiainana mamy sy tsara indrindra. Raha iatsinanana izy, tena ho tahinao raha miditra, ho tahinao raha mivoaka. Raha iakandrefana izy, fombiazana mandrakariva fiainana zao fiangonana zao. Raha hitoetra eto voatany izy, halleloia. Andro alina tsy anadiny ny olonao ianao, fa songadinao, fa olonao izy ka ataonao mpandresy. Tsy zany natao mpanomponao zany, ka dia ho amarinonao sy ataonao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirafitsika tompoko.